tiako aloha manazava fa raha vao vita ny fifidianana solombavamboaka dia mifanantona ny fanao. Zay ny amin'ny fomba demokratika. Mifanantona ny rehetra ary mba samy maminavina hoe satria zao nisany député anao dia zao zany ny rapport de force amin'ny assemblée. Tsisy nanantona nay mihitsy reo afa-tsy ny GPS zay reo koa zany GPS zany ny be dehibe ny ao anatin'ny fahazadina indépendant tsy jon'ny elita tsy manana ny toko akory fa ry papasolo ry izy rehetra reo avy amin'ny toerana be dehibe eto Madagasikara azonao kotiana zany reo isan'ny GPS reo no isana karazana toko kely nanantona ny mapara zay ihany fa ny ambiny nisy anankiray koa nanantona dia amin'ny fomba demokratika mifandamina zany mba tsy isin'ny gidragidra nandefitra daholo ny mapara rehetra fa nandalo karazana examen zany nanaovana ny sélection nanao casting mihitsy mitsangany ianao dia inona ny diplôme anao dia azavoary fa maninona ianao no atao ao na dia madame Christine io aza nanana concurrent telo izy Maranto Jean de Dieu izy dia Virapin Ramamonjou dia samy ao masony mpikambana rehetra io zany tsisy nafenina mihitsy zany ary ny président Andry Rajoelina no jury farany rehefa tena hoe tsy mifandamina le ao tena totondo sisany tsy vita zany satria misy ny ranomaso nisy ny rehetra mieritreritra hoe tokony anatiny nefa tsy tafiditra rehefa mifandamina zay tsy eritreritra mihitsy hoe tsy vory ny olo-kafa tsy problème anay zany amin'ny fomba demokratika zany nanolorana andreo ary rehefa tonga tao fifidianana demokratika koa ny tao fa tsy fizarana seza nalefa le fifidianana natrehana malagasy roapolo tapitrisa direct amin'ny radio direct amin'ny télé ary samy nandrotsaka ny azy tao meke kosa nefa nisy plateforme politique anankiray nanantona anay hoe zay mba mila anankiroa dia nanao concession zany tato hoe mialahy raha anina fa aloha mena anankiray izy rehefa tena ho avy fifidianana izy tsy mety aminay le anankiroa zay ihany fa nekoatr'izay tsy mitombona zay plateforme anankiray zay no nanantona anay ka niteny hoe alohatsika hiaray asa dia anankiroa aray ihany dia bon fa io moa démocratie zay koa ne tsy mapary zany tiako fantatry ny olona fa tsy Andry Rajoelina reriny ao tsy ny TGV reriny ao fa misy leader fanilo misy zay maplateforme azy ary za zao saky latsaka amin'ny anaran'ny fikambanako tety ambany tanàna fa hitako hoe tsy ho vitako rery le propagande fa enjana be zany manao député zany dia zay natonga ny fanantona tamin'zareo apio fa rehefa tonga ao dia ny programme politique anareo no aoarahanay satria hitanay fa miady amin'ny anay ny esprit an'let olona tamin'ny natao teto firenena mety amiko dia nanaiky izy lany tao azany vita le fifidianana amin'ny fomba demokratika ny ekeny rehetra félicité an'io daholo ny rehetrarehetra fa kosa efa niteny kosa le député taloha efa tao zay manko zay zany ny clé manay zany dia zao tanora vao nanao politika ny be dehibe ao amin'ny indrindra fa amin'ny TGV tsy mpanao politika le tranay nefa mpanao politika révolutionnaire hoe nitaritina mpitaritolona ndao amin'izay araka vahefana tonga le izy fière ianao fa le olona dehibe kosa efa niteny alao tonga dia ifampiresaka amin'ny anina ohatran'izao dia fandaminana fa le fandaminana moa atao hoana le fifidianana nefa vita zay indray veny andeha nangatana aloha indray zay hiala fa menatra nanina raha mifandamina melohan'ny fifidianana hoe ndao mba zaray ohatran'izy zay nge zany natafitohana an'le rehetra toetra nalainareo daholo zany fifidianana natao dia latsaka zay tena ohatran'ny natao mibaolina zay tsy nandresy zay dia natsangana ny kopy dia samy falifaly teo fa rehefa vita le izy marina kosa aloha fa niteny ny olobe tao aminay sasany tokony sokatritsika fa ato assemblée ny zay efa député 2-3 mandat tsy dia mety loatra io zay moa zany tamin'izany ny tanora zany amin'ny mahatanora azy à leur décharge nany hoe atsika nge lany tamin'ny fifidianana miala amin'iny resaka iny amin'izay tsika fa inona ny zavatra mitranga tsy any ny olana amin'izao fotoan'izao ny olana zahay no nampandany ny filo ery rajonary mampianina eran'ny Madagasikara ho anay zany tokony faly izy erana azo majorité tao amin'ny assemblée fa tsy azonao atao ninina mihitsy izy ary zay tokoa tsy azonao avoky zay indrindra ary raha ataonao miprorata firy nisan'ny député zay manomana azy
de tsy azonao kitiana mihitsy izy satria na programme politique ary tena tokony lamina milamina izy tena milamina izy majorité amin'ny assemblée anazy ny oraka izay menakavy efa tafita nytolona sy ny esprit nytolona satria izy raha teo moa zany nanaika fa ny Floraduel isany nano anazy ary nanofa hélicoptère nitety tanàna mihitsy ary zahay nitety district tsy mipetraka mihitsy za rerany tsy nentina mitety a Madagasikara ny antony de tsotra Joe Barson zay tale ny fampelezan-kevitra Andriamato era-jonal mampianina de mpifaninana amiko eo amin'ny fanomanana fampisehoana zany media consulting za manana ny asako prorosy mpanomana fampisehoana ny asako ny azy no netiny zay légitime ary tsy ananako alahelo aminy mihitsy za zany tsy koty tao am'le sélection ry Jerry Marcos ry rehetra nanoana azy tany reny ao anatin'ny écuriany za raha teo koa ilatsaka efa fantatra fa ilatsaka député sarotra ho any ande iogaoga zany andery aloha ry mety any amin'ny zavatra tsy maresy lahatra zay tsy nandanako za tsy mahafantatra ny président mihitsy zany za tsy namana za tsy mahafantatra azy ndre mandeha any any maneona taminy resaka nosy ranja no nionako taminy satria za raha teo miasa amin'ny tourisme ary metretra no zavatra ny tandrazako any nosy lava avy any zay any nalalava zay mba tia nasoa an'le nosinay zay any angamba mba nionako taminy ka rehefa tonga ny zava-doza de ny olona nanohatra azy no lasa tohanany olona kaiky azy ao amin'ny assemblée ary io miteraka n'io resakao io noho zany a faux problème io fa eritrereto raha ohatra ka le olona nalatsa nyrehetra reny zany ery maître Yantra Jean Max zay leader fa nilo miaraka Andriamato Christine razana masoko fa maninona mo no iny mihitsy natao adversaire resy izy eritrereto ray minitra farana resy izy zany de ahoana zay nangina raha resy teo za mino mihitsy fa ny lehibe anay tsy hiteny mihitsy hoe rehefa resy ianao de ndeha tabataba fa hoe akorinareo zay izy miteny mihitsy rehefa ilatsaka ka tsy ho lany aza miverina ty tsony raha tsy lany zany fanao ny Andro Rajoel zany raha ao anatina débat politique zany reo mamparina latsaka raha Madagasikara io nandalo examen daholo tiany dossier izy ianao taizy ianao mba azavao hoe mba miteny ena misy tsy mahay miteny zay fotsiny indray de tsy nahalany azy tamin'ny Castine be ny alahelo be ny TGV ny alahelo papasolo ohatra zao efa tao taloha de nasondrareo tao izy latsaka izy tsy niaraka taminay fa latsaka tamin'ny tena manokana mihitsy raha mba nana tena iara-iasa azy aloha ilatsaka de raha lany hitanareo lany izy indépendant izy de lasa miaraka aminy amin'ny plateforme ka faux problème zany rehetra zany fa efa aizary ny olana satria zavatra misy kosa aloha de mikatso le zava-misy eo amin'ny antemnera zany ary raha zao fandehany zao zany de ohatrany hoe miaratsiny fotrany hoe masika zany ny teniko hoe akorinareo mapary zay fa nareo manko araky le tenao teo faux problème sy ny sisa kanefany hita zany nareo hoe ny sehoseho zany na mety hoe ny zaozao zany de hoe akorinareo ary zay le mizaozao raha lany amin'ny fifidianana laladina hoe batiny anao hoe inona le mizaozao ka hoe tsy mba manina raha mbaneno ka nataony le fifidianana tokony tsy nalefa aloha zany le fifidianana fa ny olo be politique ty atao ty tsy anjara anay militant no andeha anantona filoham-pirenena voalany ka antany azy za rosy andehany na de manana na ho any iavoloha hiteny amin'ny filoha hoe inona tompoko ny tianao fa ny groupement politique ny fanantana aza dimy fa tamin'izany andro zany mbola nisy resaka hoe ny groupement politique rehetra miaraka ao zay be de be ory za mampary zany tsy omby oroko sy io ary na zaza gaga fa misy isaka fivorina misy olona vaovao hitako aiko ve teo anatiny satria za tsy tao anatiny za tsy TGV fa fikambanana ety ambany tanàna ety minan'olotra ka reo zany efa na miteny taminay fa fanantona ry zareo izy samy filoha zany no fanantona tany nisy deal zany ny fanaovana fa ireto membre gouvernement de reto atao ministre reto atao tiany kota andrakoto ty andra be zany tsy dirako ary tsy mitsara na kely varavety ary fa arakaraky ny androsona tsisy tafiditra dolo le rehetrarehetra de io mampirotana mampary eo ny zany nisy deal ny fanaovana zay nisy nivadika tsy haiko narakotona rabe zay tsy ekreo atsika mahafantatra ny bruit de salon rehetra
fa secret kosa ho an'ny olona mifidy anay sahiran'izay am'izao fotoana zao satria zay tsy hanohatra olona anatolotray mihitsy za aloha hiezaka ho calme mihitsy androany ary tsy ho polémique ary tsy hanaratsy andrakotona rahabe fantatro fa mieno na ny any Ambohitsirohatra na ny any Avoloha aza mieritreritra mihitsy virosiny andeha hiady aminareo na hanaratsy anareo zay lanondrokerina ampandany anareo ary reo mambrano mapara ny ambanivohitra rehetra zay mandeha lakana ndraindray vao tonga aty tsy nandray vola hatramin'izao tsika amin'ny teny zao mampalelo reo ny olan'ireo principal dia ity sorina sy malahelo reo nefa tsy afaka gidragidra hanohitra olona napetrany mihitsy satria ny olona nifidy azy any ambanivohitra rehefa tsy ao anaty fanjakana izy dia maneligelina an'le olona any ianao anie no tarika anay tamin'ity ranandria anao avao anie ny volana taminay fa ranaty no fidisika avy izay anika nanytika sika nohatra anazy tsy mety zany sady sarotra zany ka iza no natonga ny fanafitoanana tsy aty amin'le militant de base sy le olona lany fa tsy fifanarahany antoko lehibe sy ny mpitarika tany ambony tany tsy problème anay zany tonga ankehitriny ny fotoana namoaka didiny ACC na avina tsy haiko zay interprétena satria ny ACC raha tokony izy mandinika sy miteny fotsiny na izy io na tsy izy io fa tsy izy miteny hoe ataovy ty na ataovy ty zay fandineko azy mba nianatra lalàna kely any rehefa miteny izy fa mijanony amin'ny toerana ny birao mandrapa tonga zay organe vaovao izy tsy miteny mihitsy miala ny birao organe vaovao zany ny interprétation ako manokana raha vakina entre le ligne ampidiro le tsy tafiditra voatranareo reriny ao anatiny décision politique zany avany amin'ny exécutif zay hitako hoe alaolana milamina ialana am'le satria hiteraka crise le izy satria mazava zany fa sorena le aloha tsorina sorena ny filoham-pirenena fa misy olona tsy azo azony ao le olona tsy azo azony nefa lany tamin'ny fomba démocratique ka ho tenenina hoe tsy tiako anao ngany démocratie misy an'izany misy olona lany ane tsy tiako fa ekeko lany izy zay nefa nohatrany tsy possible le fanitarana hoe ampidiro le tsy tafiditra satria règlement intérieur nametaka ihany hoe efa manokatra le nouveaux organes le tenin'ny ACC fa tsy miteny izy raha vao hosahirana ny isy crise institutionnelle mety hosahirana zay ampiatrany io satria zay tsy hiala aloha voalohany indrindra zay tsy nanao faute tokana ny azonao analana ny birao maharitra sy ny commission motif grave nanao inona moa madame Christine Razanamaso tsy mbola tara izy nandray maraina ary za rosy ty mbola tsy manky session na indray mandeha azy atao amin'ny assemblée inona ny faute grave nataoko tsisy ny faute grave nataoko dia lany tamin'ny fomba démocratique ary zay menakavo lany fa ny adversaire tsisy lany mihitsy ny fotonaia dia tanory zahay ka nieritreritra fa kay na maresy arakay tokony ampidirina ihany nyresy satria tokony rahana mitondra le izy gravenareo tsy nahazo ny atao hoe fomba fifidianana démocratique fa ny fomba fifidianana démocratique aty amintsika ampidirina koa ny resy ohatran'ny fifidianana ka transition nisy an'izany toko zany atao hoe concession andamin-javatra fa raha ohatra hoe nandidy amin'izay ny firenena alefaso amin'izay dia zay maresy no mitondra dia zay ny natao teo jerenge zany midirana fahendren'ny docteur Robinson rehefa resy izy ianao ka maheno an'izany Robinson zany tsony fa raha zao izy mbola hitabataba ka hiteny hoe elingeleniko mitondro io satria za tsy ao anaty mauvais perdant fiantso azy raha amin'ny assemblée zany azoko ekena ihany satria hoe eny mety hoe matahotra le filoham-pirenena fa no opposant-ny no BDB ka raha sanatria mampiditra projet de loi izy na ampiditra ny andinika ny budget pirenena izy na mba misy etaetany ho laviny reto le député reto ny zay izy dia tokony atahotra inona ny atahorany indray fa zay nge nampandany azy ary mbola averika atao micro raha mianao izy zay ty anao monsieur le président za matahotra ianao raha ihany ny président ety Madagasikara ery rajaonary mampianina ray président zay nitohananay ary ny olona nampanohana anay azy tsy za rosy niteny za tsy tankany aminy andry nirina rajoelona no niteny taminay rosy apulisy fa ity mety amintsika ty namako tsy niakaiky hiajo tsoroka ety zany maninona ny tsy hiajo monsieur le président hiajo manana ambition izy tianao
maninona antsika kami za nandeha niteteny kami rehefa tezitra kami nakany tuliara alamino en général ianao ohatra metimety aminay ianao mahafantatra tsara fa akaiky eny Edgar Razafin-draha tsisy ohatra zany mihitsy fa tamin'izy nalazaka za tsy natsonondreo Pierre Bruno natsonondreo nanoa anazy teny amin'ny meeting TGV fa za tsisy niantso mba nakeny na invitation raha tsy azoko zay ny fandeha de rehefa miteny am'izay zany Andry Rajoelina ty Andry Rajoelina mpitaritolona zay mpitolona fa tsy mandro ny antokony averiko ndray mandeha za tany andafy ary za mpitsikirany Andry Rajoelina zany tsikirany Ratsiraka iny tsy mitiavany Arema maizina za tsy Arema manompo azy miteny zany fa za mavita makoa ombron président Ratsiraka miteny azy fa manao an'izao ny olona ary nieno izy tompoko dia raiko manokana nieno izy fa mahazo pakenao miresaka am'izany Ratsiraka zany fa za miteny aminao miaraka amin'ny maso be an'iny fa izy moa ianao fa rehefa manana argument anao mihaino le olona averiko mandeha zany Rajonary Mampianina zany président Rajonary Mampianina zany tsy fantatro indray mandeha any nahazo SMS taminy raha ampisehoako anao ty portable miankaviko mba vakinao eny aloha vakiko fa mandehanao lavitra be any le micronao misaotra noho ny fanohananao amin'ny teny frantsay zay ihany ny SMS azoko tamin'ny président Rajonary Mampianina zany hoe miaiky izy zany fananoana anazy koa ary ty tsy vonoko ty ohatra ny SMS nalefan'ny Flora Rajoelina tamin'iza tany andafy natsona ho eny amin'ny 13 zany tsy teto oui taditoko ka fa natsotsony ny vahoaka rehetrarehetra mivory teo rosi mba tony apio zay de nody de zao ny farany satria hitako hoe tsisy mitondra ny tenin'le olona teny de za mihitsy no latsaka atao anatiny zany efa solombavam-bahoaka hatram'izay lalatiny niasako zany de mitety Madagasikara de mahita lalana tsy mety de miteny aty amin'ny namako aty na miteny aty amin'ny mpitondra aty mahita valala amin'ny telefona mahita tanety may miteny fa tsy mety efa nanao an'izany fa tsy voazao fa zao anidro anaty satria nanatena fa anahy olona io zay indriny raha ohatra ve rosy raha zany feniko amin'ny teninao zany zany hoe raha ohatra afaka mifandamina zany ny ary ambony ary zavatra tokony azo alamina io zavatra io fa mifanontaniako de hoe honnêtement zany hoe amin'ny fotsy miangatra tsy fatara loatra ve zay mety mbola misy fanantenana ve hoe azo alamina tena efa lasa lavitra loatra manko zany le rehefa lasa lavitra loatra io de mamony tena ny fitondrana iady amin'ny olona nametraka azy zany ny exécutif ary efa manomboka izy manome baiko député ny exécutif ndana live ny anina any Tsimbazaza ohatra maliny izy zavatra nanafotoana ary apitaiko amin'ny namako ty zahay azo anaovana fitenenana jolambotika sy mifampitaotaotra fa tsisy mifampatahotra eto satria zay tamin'ny 12 alina ny vita ny vote zay vote vita kely izy mahatonga io lany nisy ny vote zany sasatsasa apahany taminay na de tsy d'accord amin'ny fifidianana ary zay rehefa andrava tamin'ny 12 sasany boky ray manontolony zany 200 articles io zany mbola rédigena zay lany tao misy tsy zahay manao an'izany fa ny assemblée manao an'izany mpiasa ny assemblée nanao tao izy fa zay kosa ny filohanay vehivavy vizany izy mbola mbanakainy izy vehivavy izy fa tsy mitovy tanjaka amin'ny zay bandibandy reo zany rehefa tonga izy ny après ny namonjy ny asany maraina de nandray olona izy de aveo nivory zahay ny PMP nivory tany am'izay nivoriny tany zay nivory amin'ny assemblée zay tsy nandositra nanakaiza fa nivory zay ohatry ny olona rehetra rehefa mivory zay de nisy tabataba be avy any ivelany tany manangam-peo zany mananganady eo ambany eo hoe maninona tsy nalefanareo le voay le efa soniavy ministre le izy fa misy lalana ara-dalàna ary planton fotsiny ene maka an'iny any de hoetiny iny fa le pitsopitsony hoe procédure nanaovana anazy zany ohatra hoe tsy lekeny andaniny iny fa hoe la loatra fa tokony efa naterina tany amin'ny HCC io zavatra io hoe izy mahay mafy aza avaiko aminao inona mamay mafy ny PMP tsotra kely io zany ny eritretra izy fa tsy maintsy avoaka androany de androandray io alefany formalité fotsiny io vo mitotony amin'ny bureau-ny HCC de ny HCC mety io de tonga de averina any amin'ny gouvernemanta de raha ariva i téléphone ny gouvernemanta fa ivory rapitso ny gouvernemanta de ivory rapitso gouvernemanta décret de convocation anao convocation ivory session spéciale faharoa zay mariako fa hatram'izao zay tsy nandray karaha maro fara fadiranovana le namanay avany amin'ny faritany
nany hôtely zao manao hoe andanonareo any aminareo fa tsy malo ovany hôtely de convoqué faharoa izy zany a de le faharoa zany a anangatanana le ry zareo ry anitra sy mitropondreto a de anao hoe ifidy preuve vaovao batokavana am'izay nefa tsy maintsy aongana aloha le teo aloha noho ny faute grave aina moa ny anonganana an'le teo aloha fahitako koa zany rosy tsy manana eritreritra anao an'le procédure ny article 74 io mihitsy ry zareo fa tonga de fa hoe ny ACC zany miteny hoe bon ataovy ary ny élection vaovao satria fa misy règlement intérieur tsy afaka iteneny zany ny ACC fa le avisy tsy afaka mandidy izy manaovanareo règlement élection any règlement intérieur aka nisy nangataka fa hatram'izay ne nandeha ho azy ane zany fa manomboka zao zany rehefa lany raha vao misy fifidianana manaraka rehefa amin'ny législature manaraka de io ny miatra fantatro tsara fa ny lalàna tsy rétroactive zavatra efa lany ary zavatra efa lany de lany amin'ny lalàna rehefa nisy fitsarana indray mandeha didy fitsarana tsy hoe avelendra mandeha rehefa tsy tiako le teo raha tsy hoe manaraka ny procédure normale ianao ka raha rahanao constitution tsisy azo atao aminay fa ny azo atao aminay raha van'ny président ny assemblée ray manontolo raha ravany fio de tokony rava daholo ndrehetra satria niara-fidiny zay ray andro any ny fidianana andreo raha lavany zay tsy mety zany le fifidianana le député teny zany fifidianana filoha-pirenena logika be zany nefa iny moa ny andravany iny io nefa député any daholo iny eo mba aza voa amiko madablalateny anazy ange io anazy io ary manao zany zany izy a mandidy an'izay zavatra hoe mifidiana vaovao de anticonstitutionnel zay ny ataonay am'izao fotoana zao a de manisa fotsiny tompoko lesondre ny article violé anticonstitutionnel efa natao ary le naniraka olona hibaiko ny député ty a de fa anticonstitutionnel ny exécutif any atramin'ny exécutif le député any amin'ny hôtely ny conseil ny président le député matory misakafo manina fantatra itsy mandray vola izy le député GPS miaraka aminay misy mame vola zay tsy manambola be deabe ohatran'zany raha de vraiment de fa minena ny ankizy avy any lavitra ny mariny zany ahoana izy viany de tongotra ka ty ka zao ny rosy ny olona rehetrarehetra zany raha mba mahay minimum na droit de mahafantatra hoe tsy mety an'io ny zavatra atao io na neny amin'ny ACC na ny eo amin'ny assemblée fa ohatra ny efa tsy zany tsony ane le lojika mibaiko an'le olona fa hoe mila alana fotsiny le filohan'ny antemera-pirenena mila alana nareo mila mipempe no mipetraka eo zany hoe zay rouleau compresseur politique zay ange le olana fa tsy le resaka hoe lalàna raha iadevitra araka ny lalàna nena mbola iantso meilleur juriste manerana zao tontolo zao raha tsy mitompona le zavatra atao fa efa tsy amin'ny lalàna tsony honorera-kotomanana atao amin'ny belo fa tsy enjy no honorera-kotomanana fanina izy tsy hitan'izay olona zay ny satria Kristina Razanamasoa ny raha olona isan'ny magistrat farany enjana indrindra ovakiko ny curriculum vitae fa mbola 12 taona izy de fa faran'izay zokony ary vehivavy ny anatra sedra olana ary mpivavaka olona marina tena mahintsy tsy io mihitsy ny andeha hidongo sezy io fa oka kosa aloha zay le teneniko amin'ny namako hoe le mitreritrerina vehivavy ane le rehetra afaka atao tsara amin'ny resaka tranquille fa tsy andeha vazavazainao izy vazavazainao ohatran'ny zazakely izy magistrat io lehibe any assemblée aloha hatram'izao na tianiza na tsy tianiza aokotsika mba hifanaja sy anaja vehivavy zao tontolo zao mijery atsika ny azy ao no ataoko manomboka karapitsy madame Lalatena de ty ho any amin'ny ambassade rehetrareo a hitondra ny nahalany anay ho teteziko tsirairay reo de ho teneniko hoe tsy manaja lalam-pandrena le olona eto aminay ka mbo teneny izy fa nareo no ohatry ny atahorany satria ohatrandreo ihany ny atahoratsika tsika samitsika tsy mifanaja tsy fampatahotra hoany a I will go to the embassy of United States of America and tell these people. Speak in English and... I will tell these people, if you listen to me actually, please tell them that the Constitution we have voted, they don't follow the Constitution. Please tell your friends in the government that it's not allowed to go against the Constitution. Mr. Barack Obama, please tell them. Tenenandreo sy teny anglisy mienondreo lalateny mien ianao enondreo satria ndraindray misy they are listening to you. Yeah, I think so. Fa ny ana manko fantaniko rosy de hoe bon satria zany ohatrany hoe fanentina teo amin'ny terrain politique le izy maninona ke raha ezahana lamina amin'ny lafiny politique le izy
efa zahay ho ahy efa miezaka za mihitsy zany indrindra fa raha mino any namanao amin'ny mapara zay zany efa tena d'accord zay koa ne ohatra nareo zay ne ohatra n'lay any zaho zy namana rabosy zay mipetraka eto Nosobe-ko eto amin'ny quatrième eto aminao rabosy atao kaiketo bandy rehetra eto Taranadao fa za matahotra ianao misy mikitikitiky anay anao anay izy fa ianao eto zay ne mpanao politika daholo eniny ao fa tsy hoe olona tsy nianatra niteneniny zoko be rehetra reo zay atsika tokony nanao conseil ahoana ny fomba anaovana azy de mozy zay hoe madame Christine nanao hoe efa meniny ACC vavady misokatra kely amty farany ty tsika satria sahirana ny ACC zay natonga azy nanao ny ouverture any amin'ny farany iny hoe nouveaux organes zany tsy miteny bureau permanent tsy voatery animba zavatra zany satria iteraka crise institutionnelle eritrereto ray minitra fotsiny fa raha tsisy hiala mihitsy ireo raha tsy hoe apitomaninao isan'andro anga madame Christine de mikiraky izy de hiala izy nefa izy olona lanim-bahoaka tany am'izay nisy azy tany madame Christine ne tsy izy vatany tany mitolona io hoe olona lanim-bahoaka ny irosy ne tsy izy raha sy tany iny jerenao hoe fa olona 4 000 no fidy azy teto amin'ny 4e arrondissement député de Madagascar izy ny altony ao de miteny etaetan'ny olona zay tenen'ny olona ho teneniko ny teneniko fa tsy zay tiako na tiany tarika arosy fa raha sy manana Paul Bert tondra ny tenin'ny olona zay zany manaiky mihitsy arahany ty le hoe nouveaux organes ty de mifandinika zareo lehibe mandeha rakoto mandeha be ny ahy manokana ny toerako meko raha ilaindreo ny toerana nalaiky tao micontrôle commission faran'izay zokony satria zany eritreritra hiambina andreo mpangalatra rehetra reo inona nalaiky tao commission hydrocarbure mine sy ny ressources rehetra stratégique eto Madagasikara zany hiambina azy ary tabatabora sanatrika misy manaovina rehefa hitako ny organigramme présidence izy mihitsy no mikarakara azy lasa rattaché présidence mihitsy ireo rehetrarehetra embenako reo zany mine hydrocarbure énergie resaky énergie zany kely manino ndro sy niditra am'zany nidirako am'zany convaincu aho fa crise nandalovantsika teo chirurgie de guerre no ampiarina zao tsika am'teny zao ary zay mbako manana amin'ny namana tonga teto aminao maly zay ray classe taminay izy Barzaka conseiller président io ray classe zay telo lahy reo niaraniara za Alain Raparinjaka Henry ary Alain Ray Ba mihitsy zay tany ampianarana teny akatso ny resaka ny amin'ny droit fa tsy tany amin'ny EPP diplôme zany tsy de mifakaizy eo fa izy nanohy zany nanao pire ny mbako manana aminy de zao chirurgie anagera ny tokony ampiasaina zao aizany misy ny vola anasoavanaingana apretana ny jiro ety ambany tanàna ety mba asina zavatra ety amidio any io bois de rose io amidio any io volamena io amidio any io pétrole sy ny rehetrarehetra io fa tonga de averenao ty ny vola atao avy amin'ny kesy-panjakana de atao voatrany any Venezuela na atao voatrany any Bolivie na zany keny ataony any Bolivie raha tramikaty amidiny nefa ny Amerikana tsy manaiky amidio izy azo amidy fa tsy dadabenao na mbola an'io atsika ikambanana io zay nidirako tao zany mba na hanoro-hevitra fa tsy hiady aman'olona kory za hoa tsy hiady amin'ny filoha mihitsy satria za isany nametraka azy teo hoe hanoro-hevitra azakatrainao ry laisoa nge mpanao bois de rose ao amin'ny ao izy ao député izy ao aloha mihitsy izy vita ny fanitrandrahany io aza vela aloha fotsiny be dehibe mipetraka any amin'ny gendarmerie rehetra any amidio de avereno vola de teneno amin'ny olona fa tsy sarotiny am'zany olo asio appel tovy anaty mangarara zay zany nidirako tao karaha mitoerako a ny ilainy ze namako amin'ny PMP zay tsy logika aloha mbola averiko ny mandeha rehefa vita ny fifidianana zay tsy nanohana ny filoha io manohitra zay nampandany azy majorité hanazy ao amin'ny assemblée zavatra mitranga le olona nanompo azy rehetrarehetra zao no tena lasa mpanohana azy zay tsy mbola niteny hoe mpanohitra fa miteny fotsiny hoe malahelo zay fa vohitsakitsaka ny constitution zany hoe rosy zany tsy manaiky loatra ny misy hevitra manko efa mandeha am'izao fotoana zao hoe tokony manohitra le mapara ngety ao anatin'ireo efa tsy ao anaty gouvernement ta mapara de miala ao anatin'ny organe ny assemblée io koa de manohitra tsy mety mbola tsy miteny le président hoe ndany rosy mandeha amza za tsy mila tohanany laha fa raha fa miteny izy de ino mo zany hanohitra fa tsy mbola miteny
teny zany izy ary hoanay izy mety tsy teny angerosy fa zany hoe le zava-misy sur le terrain ozy tsika afinaritra ty lalatina mody adaly ty fa azoko tsara ny tiana hoteneniny zay tena efa mahatsiaro malahelo fa zay tsy hany ohatra zany alo ianjahanjy eo zay zany stratégie hoentinay raha ohatra ka azo teniny alo ianjahanjy eo ny contradiction interne ataon'izay olona mandrisika ny fanjakana ho any am'izany lalany zany ahita izy zany assemblée misy bureau tsy mialo misy président tsy hiala satria tsy nanao faute ao nefa izy olona anao gobisoroka andeha anao za manokana aloha tsy andray anjara am'izany zay sika nanotaniko ianareo ve andray anjara sa tsy amfifidianana zay ho atao manaraka eo hevitro manokana tsy mikoty fa roso no miteny eto fa mbola ivorona efa mivorona zay maly ary mbola ivorona le brao rehetrarehetra ny filompanorona mbola ny apita am'izao fotoana zao ary mino fa ho avy tsy oela izy ivory reo rehetrarehetra reo averiko le mandeha fa anjatony ao fa tsy reo lanireo rery reo zany anapaka an'izay ho atao fa za analiziko manokana mizotra makany amina crise institutionnelle tsika ty ahoana ny ilazan'ireo sy an'izany ho bloqué io assemblée io raha ohatra nareo ny tsy andray anjara am'le fifidianana fa tsy hanakana an'ireo tsy hanao an'le fifidianana zay de ho atao ihany de ahita président voalany eo nareo eo amin'ny assemblée oawa tsy eritreretiko akory zany satria efa io ary le izy de efa meny le guide anankiray ty hoe isy nouveaux organes misy nouveaux organes de huit eo raha miteny izy inona le organe resahanareo ty de huit eo zay tsy extrémiste any ho any ouvert tout dialogue ary efa ndraiky zay efa misy fifampiresahana tany fa ny fomba fampiarana azy zay ko tsy zazakeliko fandrom-pandriana hoe avereny fifidianana de modekenao ao de mandeha eo de amenao totondro vola ndray ny député rehetrarehetra zay tsy mbola mandray karamatra am'izao mampalahelo aka tsy oraisiny le vola de andeha anangatanana eo izy misy manao zany za tsy mbola eto ty zay olona mbola nilaza fa nanome vola miaraka amin'ny prof fa am'ireo sasan'ireo misy mamandrika mihitsy azy izy chèque meny an'le député de mipetaka koa ny anarany zany le rehetra zazakely mitsabaka amina rosy rery veny tsy anaiky fa ny hafa manaiky de hoaizy rosy inona moa zay feoan'rosy mitany feoan'atitra ndray ohatra le teneniko aminatao hitatitra any amin'ny vahoaka itety Madagasikara fa zao ny zavatra nitranga atao zay no azoko atao fa za ve izy rosy rery rosy manko zany ohatra ny mijoro amina foto-kevitra anankiray tsy ova amity fa za tsy ova ny vola nge mandeha ndra matahotra nolona kosa matahotra rosy maro zany misy nampitahorina ohatra hoe contrôlena fiscal ny député zany io député io nge voanao io androany dimy taona nireo ny ao aza dino indrindra fa reto manao totondro vola reto ifototra aminareo io fa raha nandray vola iaro anareo izy andray vola izy anala anareo fa tsy ifototra aminao mihitsy andray matovoloha de ny député anao nareo tianao tenenina zany tsy ala amin'io satria hosahirana hoa ny député anay any ambanivohitra raha tongany izy hoe manina reo lasananao aka fanzaka ragnandria tafiditra agnaky ny fanzaka anao ka anoatra igny koa sud-est zay ka bloqué le situation rosy hoaizany zany de zay ny teneniko anao teo mizotra makany amin'ny la crise institutionnelle de raha hotezitra le rangawa de ozy izy miala daholy ara rehefa tsy mety karaha miala de miala finalement zay ihany ny vahaolana zay fandravana ny assemblée zay sa pourri loatra za tsy teny zany satria anana namako nandany lany fatotra mapondra nalany azy ko averina manakory mba eritrereto mécontentement général nateraky zany am'izao tsika efa soreny zao tantara zavatra roa amina fotsiny za mpandinika ny fiarahamonina maty ny jiro mandeha ny délestage mitarainany io la mitarainany io la mitarainany io la mitarainany io fa ny toliara aloha manamafy tena délestage délestage ary natonga an'io lay ary nenyrosy mbola mandeha ny fampisehonay manko any faritany amin'ny alina foana satria tsara tarehibe le misy jiro an'le somanay ary ahoana nenyrosy mandeha nefa maty ny jiro erany tanàna za mitondra groupe électrogène anankiroa 60 kVA anankiroa mazaka toliara ray manontolo de lasa resaka groupe ny tany teneniny any ambony any monsieur le député efa monsieur le député ny intsony olona ana sur scène
ndray mietana kely mihitsy ny fo hoe manany ihany ve le olona sainy satria mitendry gitara ianao de ihany natao monsieur le député ozy ny olona manantona ataola amizay le olona teneniny any ambony any fa ho ratsy le farany ty délestage ty fa raha mbola mitoty zao tsy ho teneniko eto le satria provocant be le de efa nyteneniko tany zany akizy avany Chine sy avy any le miasa ankoety reny reo ny namako efa misy 5000 ao Facebook tatara ny foriny sy miteny mba teneny ministre zao tena aralefako SMS am'izay ministre lany sa fa avy nandefany amin'ny ministre Paul Rabar zay namako zao momba le akizy dans le commande Chine miteto Antananarivo iny zavatra mitranaka maty ny jiro teny tosy sa taizy iny manomboka mivoaka am'izay le olona de mirombo zany fa signe fa sorenany olona teny amin'ny rugby filoham-pirenena manatrika eo Prime Ministre manatrika eo fa rombo ambony kianja mifampikapoka mihitsy ohatanao inona natonga le izy mahatonga an'ireny de nahasorena ny mpanao baolina de isaky ny mandeha ny baolina ohatr'ireny rehefa hatram'izay le filoham-pirenena manome vola directa mihitsy fantatry le joueur zany raisiny tia ny coupe ny président fa meno vola le olana resy sy le resy ihany koa mba tia le compensation le reto fahasorena satria président fédération de sahako tsy afaka nyteny taminy ohatrina marina no raisiny fa efa diniana mbola diniana ny olona avy nanao combat tsy misy an'izany mbola diniana zany vita iny na izy ampifalifalinao na izy stressé fa nde ody izy tsy mitondra izy nanelala za tsy miteny hoe tsy name akory le olona fa misy an'le code zany zay fiarahana amin'olona misy tsy respecté de sorena izy de iny firenena ray manontolo zay de miaina ohatr'izay tandio daholo le olona sorena le olona manino tsy mandeha lasa le mamparaby ny tenenin'ny olona lisy ny ventsy mampandeha ny te misy miteny nalao mahano ny blocage ny zava-misy maninona ka nareo raha mba makamaka droite kely maka sisiny fa avelao le filoha hitondra de avelao izy mba anao zay tiany atao kosa aloha fa izy ny mariny zany za tena d'accord am'izany fa iny moa ny ataony azay nge amin'ny assemblée de zay mba niadin'le toeran'le ministre siana rehefa tsy nandray izy de io rahantsika mahita io fa ny zavatra hitranga de ty tsy respecté ny équilibre le olona lany sy ny olona mitondra manina moa ny olona any amin'ny fédération ny betsaka noho ny olona ao anatina antoko na lany député 450 de zany keo teneniko anao isan'ny mahasorena ny fiarahamonina nandeha nivavaka tamin'ny fanamasinana papa teo fa za moa miafina rehefa ohatr'ireny satria mampalelo ny tenako zany le succès-ako lasa fahoriana ho victime raha io aloha eo ka hitan'le mpiara-mivavaka de misy ankizy raha malaly mandritan'le lamesy any fandevenana mandeha fandevenana de mivoaka le faty de manotrony eo de misy ankizy mirany dapolaka na menatra aza de miafina zany rehefa tena tsy mety misy izy de mody de any amin'ny télé any mandeha mivavaka amintsireny direct ohatra miresaka mivavaka rehetrarehetra de mitady miracle hoe inona koa raha tsy mampandeha an'le izy majorité anao ny fitondrana anao ny olona mpitondra teo ianao na mpifidy azy nefa manana impression ny olona fa tsy mandeha de mivoaka koa le nomination président de ny olona tsy lany ny tena betsaka ao député ny sasany anankiray nefa izy ohatra zany ka izany inona no mahatonga zany tsy azoko any ambony any ve tsy milamina de ndresaka farano zany hoe mahavoanareo eny mbola mety eto fa misy filoha anankiroa eto de rajoelona ndray de ianina ndray tsia teo masina olona 4 millions misy laclé komam be zay le rajoelona mihitsy namiazany président manomboka zao tompoko andre mato filoha di ianao no manana ny laclé tsy mbola nisy symbole loatra zany tam passation fa ndraindray mety longolongy ara nisy rana indraindray raha mitsoka mihitsy le rehefa tsy manao passation za tsy anao aloha tsy andeha ka nareo manao ohatran'izany so ozy nareo tsy ala koa zay mba syndrome le tsy ala zay miala n'inona mantaminy laladina zay nanao inona zay mi mbola tsy niasy koa soronao ny fotinay zany lany tamin'ny fividianana de zay zany atonga afaka eto aminao hiteny amin'ny olona mitatitra amin'ny vahoaka fa symbolique koa zay fa atao amin'ny 4e arrondissement ianao tsy zany nametraka ny radio ny laladina tato zay avomba nyresaka tamin'izany laladina zany tamin'ny radio fa miady aminy de fa natoko impiry no famaly tamin'izany laladina zany na
amin'ny sehatra hafa na amin'ny sehatra politika mifandona mihitsy zany fandona rakevitra fa za mbola tsy niady fandona rakeva azo sanatry ny vava ary za olona pasifika any za koa ono rosy fantaniana tiako apetraka hoe ny filohan'ny tarika ny mapara zany hoe coordonnateur général na tsy fantako izay filazanareo arazy fa nitarika ny mapara leader mapara Maron Chante Dieu sy Ramatoa Joanita Damananjara tafiditra anaty gouvernement dia ho renier ho lavinareo koa zany ndreo hoe tsy avy aty amin'ny mapara sa ahoana nefa fantatra hoe ao anaty mapara reo niditra anaty gouvernement mapara reo fa izao talohan'ny nangalana andreo anisy resaka ny fanaovana tany ambony tany dia nisy deal ho azy politika no atao nisy tsy nirespecte an'izay nampikorotana ny rehetra io voulu ve le izy zavatra mitranga dia nilainay Maran Jean de Dieu tao amin'ny assemblée nirainay ny Damananjara mba ho forsanay anaovana ny négociation ampidiranay zay mba ministre tianay ho zay mba poste an'ambassade tianay ho satria zahay antoko ary tsy niasa rery reo député reo fa nisy nanao zay nalala andreo misy an'izany atra amin'ny ohatra hoe Patrick vitatsika io zany neny nanangona vokatra rehetra tao amin'ny mapara tamin'ny briefé ny équipe rehetra momba ny fanagonana an'ity mba tsy isy iblisatra na isy angalabaty contre anay nanoro ny zavatra rehetrarehetra hoe sao ny blinde anazy aiza zao i Patrick vitatsika io aiza izy tsisy ny antso izy ohatran'izany fa ny fanaovana politika conventionnelle dia lehibe any mifandinika dia reto mijanona ho bloka mba ho force n'le antoko mba tsy ho tsinotsiaviny olona le antoko ina zavatra lohany fotsiny ny tapahana ny lohany politika koa zany fa tsy dia madio loatra dia le ambony nametranay azo lehibe anay nge zay nge olona nianatra magistrat enjana be ny raha lalàna fa ataon'iny mirehatra ianao ro amin'ny assemblée zany tsy laninao iny za nianatra fa taty amin'ny maîtrise taty dia efa nijanona fa reny tsy laitranao ary eto miverina amin'ny Christine Razana Masoa aloha tsotsorona zany satria le pianotsika tsy le présidence ihany na tsy raharahan'ny olona fa Christine fetsony olona le izy ane isan'ny nanao ny constitution io raha olona teneniko nareo any an-trano e isan'ny rédiger ny constitution izy ainy tsy enjery io zany tsy izy mihitsy nijabaka tsy anaraka lalàna amin'io fa mety najabaka izy dia le namako lasany zany za tsy manary namany zany ho ana reny mbola mapara reny fa victime manipulation ohatran'izany ihany koa Nicolas ny makany Ambotsirota sy makany Avoloha fa mapara izy fa izy zany mba mety hoe za manana fomba mety andamina antsika kokoa fa raha izay kosa no irenienay ny valeur anay sy ny lehibenay tsy mety aminy tolérant be rosy zany miresaka ohatrany be fandeferana be rosy zany nefa ho an'ny olona mitazana ho anay zao dia ohatrany hoe namadika palitao le olona e lasa nanana lalana hafa izy dia rehefa hitany fa bloqué ny rehetrarehetra toy izy aloha ihany makaoty ao anatiny ao andresy lahatra andreo mais la politique ça se passe pas comme ça rehefa débauché ny olona ny cadranao dia me malemy le antokonao dia lasa toko lèche botte ianao sisa fa tsy manana ny teneninao antanion'ny olona eny an-dalambe fa malahelo ny mamparadolny olona za mihainao ny radio io isako misy le amin'ny telefone reny fa opa sisa tsy mandeha amin'io ary mbola idirako an'le modérateur zany mba manapaka an'le olona le efa tsy milamina tsony le fiarahamonina no le gidragidra io ka le bande lasy reo zany tsy mahametsiny azy afa nidady lalana izy mahita efficace ve le izy voaporovatra amin'izao fa tsy efficace le izy satria lasa olona ny adversaire politique zao ny baikobaiko anay amin'ny assemblée tsy logika anay zany firme député Andry Maître Anitra no izy nandeha baikobaiko anay amin'ny assemblée ny akoatra ny olom-bovidy ny olom-bovidy andresako ny olom-bovidy oazy manam-bola zany manome araisiny nangatranana izy za tsy ao anatiny za mikondane an'izany ary za isan'ny tena tsy haiko hoe inona no lalàna tokony apetraka zay tratra manao an'izany tokony déchu mihitsy satria tsy tokony baikobaiko ny assemblée zany ny exécutif rosy ve manenina sy rovavamboaka amin'ny mapara rehefa mahita an'izao zava-misy zao hoe tena ohatrany tsy mandeha amina resaka conviction ty tsy resaka principe ty tsy resaka valeur ty fa ay tena maloto be rehefa tena tafiditra anatin'le politika be dia be za tapatsy nay mihitsy rehefa mivory zay misy député avy any amin'ny sisiny any manao mizy azalahy makara ty ma politique zio
efa tehiteny le olona zany raha napoziko ohatran'ity fa izao kosa vao mainky am'redareda le ao am-ponao zany zao ve le anaovana an'le tolona tsy mety raha mbola ilaina andre mandeha no mitolona andao hitolona fa tsy olona telo sy efatra mandoha vola na fikambanan'olona mpanao afera efa fantatrao fa inona no atony rehefa aveo tsy miresaka ny filoham-pirenena ho fa misy lobian'olona mpanao fournisseur officiel nyty rehetrarehetra ty mpivarotra nyty arena rehetrarehetra ty manao lobina de andeha hitazona ny ary amin'ny tena législatif mba tsy mety kosa le retsy fa tsy haiko de inona no atao are inona no ataonareo ny ataonay de mbola ivory reo mbola ivory zahay ary mbo mivory matetika mihitsy zahay mieritreritra fa tsy nanao ninina diso zany fa rehefa hita fa mibe kosa mangataka anao mba raha amin'ny tatana fa narisy be loatra nareo ouvert am'izany zahay misy miteny hoe tara loatra amin'ny ahoana moko zao nareo vao miteny zany raha vao vita le fividianana ane no mifanatona tam'izany ane tsisy olona dala koa fa tonga zay de niasa nanao ny asa satria ho be teo raha tsy mahay le asa tsara mety alan'ny olona faute grave etcetera fa maninona le izy no mipota tapoka maninona ny tapotapoka misy naninona no ela be ohatra zao firy volana zay de zao le izy vao mitanga satria misy olona tianao manipulation zany anangana an'io assemblée ho mpanangatanana fotsiny zany tsy ilaina zany zay le be belosy be fitenenana io naivra olodinina zany ane kritikena satria manao be raha vao manao anao tsy tiany olona raha vao miteny anao tsy tiany jereo tsara fa ny député tiany olona zany de ny olona mangina akombony vavanao de ndana manaky manao arrangement de midikeo daholy mahafinaritra kosa iny fa raha venao zany mametraka principe sy mamaky constitution de extrémiste amin'ny ahoana rosy zao mety lazainy hoe extrémiste fa mitabataba zay mihitsy za misy olona tena mijatsy nanao inina azy mihitsy fa vao mijery azy ohatrany latsara fa ny mbola tsy nahazo olo loatra zao amin'ny fampisehoana tokatra am'izay na rosy zay mihitsy ahoana ozy ny olona tena loza amin'ny atambo fa mirodorodony ikitika ny tana kosa andray ikasika ny olona misy le député raha lahatra any amitsena rehetra miala eto makany nosy be matetika manko any nosy be azo ny ao anatin'ny tourisme ao zay nyteneniko anao te ary ty ampivoatra ny mafy mihitsy tona melehibe za tsy anao tapolaka mandrapa 7 taona tapolaka fampamelaka vosy miaraka fa za koa mba te anasoa ny firenena ary amifoko ray manontolo mihitsy nidirako ato anasoa firenena fa tsy ady aman'olona zay ny mahadeso ny akoatra zay tsy mahadeso fa mahadeso vita le tolona narisy le tolona io le filoha napetraky le tolona io ny député any alefaso amizay raha mitsikitsiky mihitsy fa laso asy gouvernement de tsy nakany le baolina ahoana ny tiako antaninandrosy manko hoe enao ve ny olona ve tsy mireproché anao ohatra ny mametsiny anao zany zay le tena anke tsy nanenina ve rosy ahoana inona mba tenin'ny olona indrindra mpifidy anao moa zany eto am'boriboritany misy anao na zay any amin'ny alehanao any hoe mametsiny anao hoe maninona reo na mpifidy anay ny olona nefa nefa aveo nareo tsy fanaraka amin'io zay zao nataony olona teny avalinay vorinay foana le olona de mandeha mavory de manazavy atsika tsy manohitra azy zany fa zao ny zavatra nitranga atao tantaraina fotsiny nge le zavatra nitranga zay nge le hoe tatitra de ny olona manao ndao anao pétition PDP ny olona naivra olodina zany zao ohatra tereny olona ndaotsika anao pétition misy le député zay nampandany anao ty ny sary tranonay narodana alefaso amin'ny assemblée karaha manaiky an'io ny assemblée de manaiky an'io ve ny député fa raha vao mijereny sary anao de mitomany de nitenenina olodinina tao amin'ny février zay fa ny ampitsony tonga de misy ordonnance mivoaka fa zay député ka manangonangon'olona ka mitady anao pétition de azo gadraina sur le champ io donc je rappelle ordonnance io en début amin'ny lalàna frantsay misy ny terme rehetrarehetra ao anatin'ity zay netiko eto aminao ty reto lalàna rehetrarehetra reto de copie conforme ny ao anatin'ny lalàna mifeny assemblée frantsay zany io terme hoe à la tribune makatsy ala zany tsy fiteniteto zany sisin'izany ny terme malagasy zany plagia io fa maninona manao plagia ohatran'ity de fa maninona zao mivoaka tapoka hoe
manomboka zao a raha mamorimory olo nareo ka hitondratonda teny eny amin'ny assemblée ka hitsangatsangana ananganangana zavatra eny a de migadra directa mihitsy tsy hoe mandalo procédure de misy député manaiky an'izany zay nge nanangananle nandrafitra moa iny ara une question za tsy mino fa député nandrafitra tsy député nandrafitra ni fa olona zatra manao plagiat na kabaritsy rehetra nanao an'io le règlement intérieur anareo koa be da be mihitsy ny article ohatrany hoe tonga de nalaina tao kopikoleta tamin'ny tany avelatra misy terme tsy mifanaraka amin'ny ato amintsika akory ho anareo mpianatra ny atrano mihaino alaive le copie de tapeo fotsiny phrase tsotra be manko akehitriny amin'ny internet misy logiciel mitady an'io raha vao misy phrase mitovy amin'ny tenen'olona ka tapenao amin'io tonga de tamin'ny fotoana ohatrany ka tsy any problème atsika zao ahoana ny andamina anazy efa tara loatra ve ny fandaminana betsaka nefa miteny an'izany fotony za tsy hiditra am'izay raha loatra ve sa tsy ho ahy manokana andry ny rena rajoel lany na miprisika ampifidy an'izany rajonary mampianina responsable izy rajonary mampianina zany niakatra teny ambony sehatra nandray ny-tsanany ty fidiny teny kianjany maky tiany atsika fa raha mivadika izy raha miteny an'izay mihitsy ateo ambony sehatra raha mivadika izy atsika izy fiteniko moa zany satria zany no fiteny aty aminay ny aty aminay tsy manao hoe tsara avo atopoko rehefa mifankahita na bonjour tsisy any fiteny aty aminay nenay manoratra ozy ramory tanàna ozy nirandrosay tsy manoratra ozy ramora rehefa raha teny tsy manoratra io tsy mamango anao zay dikany fa tsy hoe stylo ianao ty ozy misy efa tsy manoratra ho andramora zava-mitanga am'izao tsy manoratra fa izany tsy manoratra alamino any ambony any raha mbola misy azo alamina na akorotany rehefa akorotany fa le oatenatena iny tsy mety satria raha ny olona ty aminay ty nitezitreo za tsy mampirisika an'izany za contre an'izany eno tsary ty nareo andapa rehetra ao zay mieno satria mieno ny lalatina daholo reo fa ny alahelondreo teneniny amiko ianao fa tsy za tsy niteneninina fa niteninao mivatana ianao midenonce ianao misy olona tsy manaiky an'izany ao fa misy olona manaiky ao tsy izy rehetra za manoana anao za kosa za eto akehitriny amin'ny teny fa tsy lalan'izany aza misy meritreritra ny korotana mihitsy aloha fa aloha alamina firenena efa vizana dolitsika fa korotana anaty atezerana tompoko tsisy mahatazona ny korotana alamina politika normal tamin'ny tany demokratika ohatra ny fomba fiteny ny fomba fifanopana mandritra ny campagne de autorise zany lalany raha-tany zany fa anao mandritra ny campagne ny fanogaogany famely fantsy fa raha vao vita iny tonga de mihavana ohatra zany keo ny ao amin'ny assemblée afaka amin'alalala tsy tokony bedesinao mihitsy ny député mitabataba zany fanao era-tany fa zany tsy midika fa fahavalinao izy fa tsy teny ny metin'iny fa niteny ramora sy niteny ny olona mifidy azy tany androy sy le ohatra zany amin'ny fiteniny any zay le hoentin'iny fa za zany mitady filaminana ny aleko eto fa zao teny am'rosy hoe za aloha efa ela ihany ny tena an'izay manina raha lamina fa ohatrany tsisy mieno zany eo mety tsy tena zay tsony il n'est plus dans cet ordre des choses ozy ny teny veny tsy zay tsony lojika an'leo amin'ny fitondrana hoe nde andamina ifandamina iaraka aminareo zany fa resinareo ozy izy anay zao resy amin'ny ahoana moa zaiky zay ho any nampandany azy zay ny tsy resy zany resy tamin'ny tsangatana teo amin'ny antemidera-pirenena de efa tsy manana ministre de efa tsy manana prime ministre de efa tsy anareo de mipetraha am'izay nareo fa les jeux sont faits zay zany ahoana no teneniko am'reto vahoaka ambany tanàny rehetra hoe tsy ilaino ny lisany ka zay ary zany le zay no teneniko azy de anditete zany député Madagasikara lalatiny azafady amboary ny fomba fiteny any atrano rehetrany rosy député de Madagasikara ho any amin'ny erina lalava de teny amin'ny olona hoe sy ilainy nareo fa ny pomban-dravalomana no ilainy araka aminy satria izy zay no tereny vazaha izy ho teneniko an'izany le olona ka de ahoana ozy ny olona tsy haiko zany ça met tout le monde dans l'embarras cette histoire manahirana aloha mitazana manahirana na enao manao analyse azy ndraindray hitako miemo anao eto amin'ny antenne ndraindray za koa mieno ny ontina réal ohatra ay moment izy vatravatra be
na mangomango rajoela na zao izy ohatra ny hafahafa fiteny nefa manomboka mivadika izy a de hitako hoe tsisy olona tsony zany lozika amin'ny zavatra ataony zakotra mihaino ny izy ty talao amin'ny rivotra mihaino amin'ny beloha reo manko ny amin'ny fiainako zany na ianao za mihaino rehetra mba handanjalanjako ny analyzy ndetrahita fa manomboka very daholo tsy haiko hoe misy olona fampanantenana ministra lasa tsy ministra de iova amin'ny fiteniny de mbola iova rehefa kelikely a fototra miza misy mihitsy nalahelo mafy fa tsy lasa ministra de ova langage eo atandremo fa reny inge ka rehefa mitambatra am'izay ka miconverger amina point anankiray de hitovy am'izay fiteninareo rehetrarehetra reo a nareo rehetra mifanohitra rehetra reo za tsy miteny hoe miandany amin'ny rakoto anao satria anao isan'ny eo ampovoany nahazo taminao daholo teto na ao anatin'ny fitondranyio na nivelan'io na mapara zary isan'ny teninao mihitsy hoe za tsy d'accord am'izany satria fomba fijery zany fa asan'ny journaliste no miteny ka rehefa ny journaliste misy mipeka matetika ohatrany manomboka makany a manomboka makany hainao manjery raha moa tsy hain'ny sasany mandika azy moa ka kory tao fa zay le firenetsika fean'ndrosy fa satria ny resaka eto fa lasa ny fotoanantsika mifehan'izay resaka nambarandrosy zay a mbola misy fanantenana ve zay zany ny fanontaniana tena tiako apetraka za zany de hiezaka nazava amin'ny olona zavatra mitranga zay mahavalalànina za ao anatin'ny assemblée de mijanona eo amin'le toerana nisy anay teo zay naresy tamin'ny fifidianana de mijanona mitazona ny toranao io zay a fa raha mandeha amin'ny ara-dalàna ny rehetra ka isy anangatananao fa nanao photographe zay ka miasorana tsy za mihitsy no anohitra an'izay fa rehefa miteny hoe photographe voapirofo de mifidiny deux tiers fazadina fa ny mapara tiers bloquant mbola ho avy eny zavatra hafa le retsy ovoanareo mapara raha pitsohatra admetao teny zany zay mba tsy ohatrany zavatra raha kisy miala daholy hiala ary zay ohatra hiala amina lahelo zany tsy andamin-javatra zany andamina ave ho avy am'izay nge raha afaka telopolo andro any premier ministre hitondra ny programme eo aminay olona ninay na tsy olona ninay semaine zay satria fa lasa zay ny telo herinandro ho avy eo ane izy ho avy eo ane aza ministra tsirairay zany ho avy eo ane loi de finance efa sady tsy manambola ihany zay raha rana iny io raha ohatra ka tsy ho bloqué ihany efa tsy mahazo ihany zay efa natao rehetrarehetra hatramin'ny androany zao mba nanantena andray vola fa tsy isy ny androsy tsy le vola ho anazy fa zany olona marary tonga ho amiko zany ane hatramina député fa ohatrany reny nanenenako nanao an'ity zay le fantaniko teo aloha anenenana indraindray satria eritreretiny olona fa milliardaire marina fa misy député enjana be o fa za olona za mbola manofa trano za tsy manana villa tsy manana ininona tsy resaka zany ny ana midiko chapiteau volako ray manontolo sy ny emprunt bancaire iny entiko mandehandeha iny ny villako raha tsanganao ny chapiteau iny mavita trano omby olona 700 ao anatiny de fanaovana fampisehoana mitovy vidy amin'ny villa iny groupe électrogène ny instrument efa manao déclaration de patrimoine io zany groupe électrogène telo chapiteau anankifito camion anankitelo de ataonao vatanao fa zany rehetra vatany 4 kely anankiray motramotrak'izay de nenako iny de zay fa iny milako azy entiko manao tournée après véhicule zay ny asako ka hitondra sove zany anisy tiers bloquant ho fahavalinao marabatapitry ny législature zay hoentinao zany ohatra tsy anangatana le député nefa anao le député raha ny fahinao koa zao de zay zany hoe misy mieritreritra fa misy olona anakiroa mitondra fa ray ihany zay tompoko de manaiky fa ray ihany no mitondra raha ohatra ka zay ny alahelo ary ny filohera jonal mampiana ny président izy no président fa ny président nay atao mapara io anay satria président ary président fiantsony satria izy efa filoham-pirenena de président mandrapahafatiny ohatran'ny président Ratsirahonana président Ratsiraka président Safy Albert président fa za tereny zay manao hoe ataovy hoe hiboay kely izy manomboka zao fa mahasosotrana eny tsy ho tonga am'izany aloha tsika fa vazivazy raindala fa raisiny olona fa eto azany de mampita amin'ny namana rehetra itetenareo anao mobilisation tsika anazava satria be de be ny tsy mahazo mampita amin'ny exécutif koa fa tsy mamory olona anongananareo akorika zany ho sambosamboronareo ao amin'ty ordonnance nareo ty
fa za député adidiko milaza vaovao andretrarehetra zavatra mahafinaritra ohatra zao zay kosa aloha misy foana ke zavatra tsara zahay tamin'ny fandratsahana fifidianana mera teto Antananarivo dia niasin'Andriamanjatony natolotay tamin'izany nanao tamin'ny Ravalomanana nieritreritra andresy mihitsy izay artista rehetra reo mpanao rap rehetra io nanao anazy daholo ary za namorona ny hira nandatsahana azy resy tapoka izy tamin'izany fa mivoaka tapoka avany anankiray dia nanginy zao zany izy lasa PDS tanao zany rehefa miandry anao zany ka manao marina ka mandeha mahitsy tonga ihany le zavatra zay zany zao vonona mihitsy anampy azy anatsarana Antananarivo tena ravoravo mihitsy na misy zavatra gauche à droite tsy problème nefa Antananarivo le nanampy azy hoe ilatsaka mera tamin'izany zany zao io apela tanany raha miantso izy satria izy nalatsaka tamin'izany any lazaina Antananarivo ndresahako fa tsy filatsahana izy ka tsy be ny tanàna ho any resahako fa namboatra ny tanàna elakelatranonay mikorotana be ny totobato rehetra ty amin'ny 4e rehefa avy ny orana monsieur le PDS dia rano be ny aty motopompe afarana fa aza mitady zavatra lavitra any aloha dia jiro aty aminay rehefa ohatra tsy vita ny jirama dia midiresao le sinoa asy ohatra n'le le mandeha amin'ny masoandro reny fa embenana isako ny poto mba tsisy angalatra amin'ny baterie anatiny zany efa niteneniko tany dia hitanao zany misy mety zany le zavatra fa tsy mety kosa dia le olona mpanao lalàna no baikonin'ny exécutif tsy mety ary za dia eo anilanao lalandava Ramatoa Christine Razamasoa satria vehivavy voalohany voninahitsika zany tena za fiera mihitsy amako kamboty ilalatena io mahatonga ty vehivavy io aty ray aman-dreny io matsy efa tsy ty vehivavy ty zany za olona kamboty mahampalela loatra raha io Ramatoa io no tsiniavina sy anaovana toetraty zaka zany mba hampikiraky azy sady hoavy raha teo ny journée de la femme ny fetiny reny dia mirary azy atanjaka sy anana saina enjana fa zay zanandrehetra eo zay tsisy miala eo iny ary sotra betsaka andreo sy nitondra n'izay resaka izay teto amin'ny Free FM tamin'ity maraina ity